feno ipoka ny fiangonana tranovato fitiavana Anjoma Tomasina io maraina io nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ivo ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny FJKM sy ny faharoanjato taona ny dirany LMS teto Madagasikara. Nanamariana ity ivo ny Jobility ny fametrahana ny tsangam-bato lehibe ao amin'ny sekoly David Jones tsy arakaraky ny eritreretana azy ny zava-bita ary afapo ireo komity. Natsapa ny filohan'ny komity fa adidy-goavana ary dingana lehibe ny fahavitany ity tsangam-bato ao Tomasina ity. Toy izao indrindra ary ny ampahany tamin'ny lateny ny filohan'ny komity Andriamatoa Marika Ravalomanana. Toerana ity izay toerana manana maizy azy ary toerana izay atokantsika androany anokafana ty lanonana amin'ny ivo fankalazana azy ity. Koa dia ny teny voalohany indrindra misaotan'Andriamanitra lehibe isika afaka tonga tia nomeny fotoana miarahaba antsika rehetra zay tonga tia anafitra zao fampifavahana sy fankalazana jobily zao. Efa lazavaina hoe jobily falifaly nozany fahadoantsika rehetra relaxa fitsika efa nazo zany fahafahana sy fifalian'izantsika da tena faly tokoa. Hoe aminareo hoe firarinitso raharosoantsika koa raharosoantsika ny komity ny jobily zay soloteny nanao ny asa tokony sahaza azy daholo. Hitantsika tsara tamin'ny Antsiranana fa niezaka tsy fadapartany tamin'ny Antsiranana nanao izy azo natao rehetra nandraisanantsika tamin'ny fanotafana tamin'ny herintaona toy izao. Vita somatsara ny tany fanotafana tanana mpahakevitra maro tetolay mino aho fa tsy ho disy fanatenantsika batony misaotra ndray aman-dreny présidensidaty hoe misaotra amin'ny orana mahasoa zany zany pozitiva foantsika fa besaka ka tena miatrika n'izy ary zavatra anankiray tiako marihana dia tena mahafaly anay ao amin'ny komity ny milaza aminareo fa tena nitsoro vavylombelona mahatoky na atamteraka mielaka napanaovana anay zahay dia vita somatsara ny tsangam-bato zay sena nataonay da dia tena zay keo anisany mahafaly ary resahanay aminareo eto hoe rehefa naniraka ianareo niantso ianareo mifidy ianareo tamin'ny synode lehibe fa valambe folo natao tany Antsirabe dia fonony zay tamin'izay detsika jery azy. Loha hevitra tsy nisaraka amin'ny FJKM hatraminy hoe koa aza menatra ny vavondelon'ny tontsika. Nafonja ihany koa ny afatra nandritra ny fotoan'androany fa tsy niezaka ataon'ny olona no andresenany ratsy fa vokatra tsara avy amin'Andriamanitra. Io dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Romanina faharoa folo andininy faha 20. Tonga nanatrika ity fotoana ity ihany koa moa ireo solotena avy any Pays de Galles ao amin'ny tanàna ny avindry David Griffith sy ry David Jones.